Ny olona izay voavela heloka ry havana dia sahy manambara ny fanekemponony, koa andeha isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekemponony kristiana izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, ka ny fanekemponona apostolika no iombonantsika. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotokona tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virjiny, nitsanga nanapaka Pontius Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamata amin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao ankavan'Andriamanitra ilay tsy tompo, avy any miafiny tsara velona sy maty. Mino fany masina aho, fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan-tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Anatanteraka ny anjara hira zao ny sampana tanora kristiana. Thank you.
tonga eo amin'ny fotoana ny asan'ny fiangonana isika nomboantsika izany ny raran'ny fiangonana amakina ny afatra ho an'ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany FJKM. Ry STK malala ao amin'ny tompo. Ampitomboana ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Faly miarahaba anareo STK rehetra nahatratra izao alahady faharoa ny volana jolay taona 2024 izay natokana hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany FJKM izao. Ny tompo anie hameny ny fahasoavany amintsika rehetra ahafahana misitraka ny fitahiny ho amin'ny fanompoana azy amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Tsara ny mampahafantatra etona fa efa nirosoana avokoa ireo dingana sy fanapahan-kevitra no resahan'ny 𝙃𝙑 sy ny komity foibe. Misy ny efa vita, misy koa ny hatrehina ankehitriny ary misy ny mbola hotratrarina amin'ny ho avy. Toy ny famangina 𝙁𝙖𝙁𝙁 sy fitandremana, fananganana ireo sokajinasa samihafa, fandrafetana ny tetikasa sy vina ny asana ny taona 2024, eo ihany koa ireo fanofanana samihafa toy ny informatika, ny taozavatra, ny fambolena, ny fiompiana. Eo ihany koa ny fanohizana ny fanorenana ny trano fiangonana any be mahatazana izay anentanana antsika hatrany mba hanefa ny anjara adidy izay efa voatsinjara ho amin'izany ho an'ny 𝙁𝙗𝙁 ary ny 500 ariary isaka mikambana ho an'ny isam-pitandremana. Etona koa dia manentana antsika STK rehetra hanao zava-dehibe ny fiatrehana ny fiaonam-be nasionaly izay atao an'ny Tomasina ny 17-25 aogositra 2024 ho avy izao. Hisy ny fiofanana sy fampianarana samihafa koa aoka hiomana ho amin'izany tsirairay. Eo koa ireo fifaninanana isan-karazany izay irina ho fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra sy ho fiombonana amin'ny fifankatiavana ary fijoroana vavolombelona ny amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Mariana fa izay 𝙁𝙗𝙁 nahavita ny adidiny sy manana mpandray anjara amin'ny fifaninanana soratra masina ihany no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana rehetra. Ankalaza an'Andriamanitra noho ny 10 taona mampitandrina Andramatoa 𝙁𝙗𝙁𝙁 𝙁𝙁 tonian'ny sampana tanora kristiana foibe isika ny zoma 1 ny volana novambra 2022 koa aoka samy hiomana ho amin'izany. Eto am-pamaranana dia manentana antsika fitandremana mba hanao zava-dehibe ny rakitra ho fanohanana ny asa izay tanterahana eo anivon'ny STK foibe. Azontsika atao ny manatitra izany mivantana aty amin'ny foibe ifanomezantsoa Analakely rihana 5 faravarana 1 na amin'ny compte BNI Analakely 01 𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙗𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁 𝙁𝙗𝙁𝙁𝙁𝙁𝙁 ary vola amin'ny laharana 3345678 dia manao veloma sy mirary soa anareo eo ambany fahasoavan'ny tompo. Miorena tsara, aza miova, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ny filoha Andriamalala Solomon Jean Denis mpitandrina. Anavao ny faloran-tenantsika ho an'Andriamanitra isika riavana amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny rakitra, mandritra izany dia ny sampana tanora kristiana no hanentana antsika amin'ny alalan'ny hira. Rakitra tokana ihany no ataontsika.
aoka hitsangana isika n'olotra nirakitra hivavaka isika. Andriamanitro misaotra anao zahay fa notahinao ny isan-tokantrano isam-batan'olona ary dia indreto afaka niona teto an-tranonao androany nanavao ny fanoloran-tenanay ho anao Andriamanitra ary indrindra ihany koa noho ny fitahinao dia afaka mandrotsaka avy amin'izay nanomezanao anay dia raiso izany fa vokatry ny fonay tsirairay avy ary mangataka hatrany izay ny mbola hitahinao anay amin'ny andro sisa mbola omenao anay mba hahafahanay manolotra ho anao hatrany amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Dia ho anao irery ihany ny dera ny haja ny voninahitra izay efa naohatra amin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana izay hiainona ny tenin'Andriamanitra isika koa anomboantsika izany ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary hisesy avy hatrany aorian'izay ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina voalahatra ao amin'ity anio ity. Mialohan'izany dia andeha ataontsika ny hira fa 920 ny andiny voalohany ihany dia hoso avy hatrany ireo tompon'anjara amin'izany. Ankizy sy ny tanoratsika koa angatana hitsangana ny ankizy sy ny tanora. Hivavakitsika. Jesosy tonga ny fotoana izay enonay ny hafatra fohy avy aminao ho an'ny ankizy sy ny tanora ankehitriny dia ianao no mpanolotsainanay tsirairay avy ho an'izy ireo mba hahaizany mitahiry ny hafatra izay ampitondraina azy amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mahazo toerana isika. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny Lioka toko 10. Lioka toko 10 dia ny andininy 7:20. Lioka toko 10 dia vakitsika ny andininy 7:20. Rehefa hitatsika dia arahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nomeko fahefana nitsaka manerana sy mainga sy andresy ny rehetra nana amin'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo akory. Amen. Tantara fohy no entintsika kanalesina amin'izany fa rehefa vonintsika anatanteraka ny asa fanompoana dia tokony hanana finoana rehefa nanaika dia tsisy ampaninina antsika akory. Tantara kely tany Inde no nisehoany ity tantara ity. Iaindoa dia mpanaraka fivavahana fotsiny izy hatramin'izay dia taty aoriana izy lasa kristianina ary rehefa lasa kristianina izy dia tena mitory filazany tsara malaza mihitsy. Lasa fantatry ny olona rehetra hoe tena mitory tamin'ny fo tokoa dia mandeha tany lavitra be foana. Dia noho izany asa fanompoana nataony izany rehefa lasa kristianina izy dia nisedra olana maro ny fiainany, sedra zavatra maro be izy nefa tsy nataony nankivy azy
fa navita fahagagana sy tanteraka foana ny asa izay nataony noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona sy nitsangana tamin'ny maty. Dia indray andro vao iraka andeha lavitra be izy hanatanteraka asa fanompoana, dia nanaiky izy, dia lasa, dia nomaniny ny enta-keliny. Dia izy rehefa mandeha dia tsy misaraka mazava ho azy aloha hoe mitondra baiboly izy izany. Dia nentina ny baiboly dia tsy misaraka amina bodofotsy kely izay izy. Dia nataony tao ilay bodofotsy, dia mabeny ny sakosy izany, dia lasa izy nandeha. Dia lavitra mihitsy ilay lalana alehany, dia tsy maintsy mandalo tany hevitra, efa fantany izany hoe andalo tany hevitra izy. Dia eny an-dalana izy efa mangataka hoe aiza ry azo no tratralina. Kanjo tena tao amin'ny tany hevitra mihitsy izy no tratralina. Dia raha tratralina tao izy dia tsy mampaninina anazy velariny ataony lafika ilay bodofotsy, fa izy tsy mirakotra izany, tsy rakofany izy izany fa velariny amin'ny tany. Dia efa tao anatin'ilay tany hevitra izy izany niherikerika izy dia nahita trambongo kely. Dia tapaka ny hevitrany andeha atory ato izy. Dia lasa izy nanantona tao amin'ilay trambongo kely, dia velarina sorona nalainy ilay bodofotsy, dia faly ery izy fa misy ohatran'ny bozabozaka tao. Dia anatokana ho anahy mihitsy angambity ozy izy, sady falifaly ery izy, velariny ilay bodofotsy dia nangataka izy aloha, nangataka tamin'Andriamanitra izy nisaotra. Vavaka izy no nahitany an'ilay trambongo kely nisian'ilay izy ohatran'ny bozabozaka anatoriany, fa hatramin'izay izany matory amin'ny tany mahafoana. Dia nangataka koa izy hoe mba hiarovan'Andriamanitra azy, satria ilay trambongo tsy isy varavarana, mba hiarovana sao dia hoe misy biby na ohatr'izany. Dia natory fehizay izy, nandro tena natory izy. Maraina ny andro, nazava ny andro dia maraina dia niarina izy. Dia naoriny ilay bodofotsy kely izany, akory ny atairany raha namalina an'ilay bodofotsy izy, fa biby lava be maromaro no niorina tao ambanin'ilay bozaka nitsindriany natoriany tao. Ohatrany hoe mahalemilemy izany, izay ny nahafaly azy hoe mba mahalemilemy ity. Ireo bibilava ireo no nitsindriany natoriany tao, bibilava misy pozina bibilava, fa tsy nampaninina azy akory, fa tena atairana ny azy hoe miaro ana mihitsy Andriamanitra, fa tsy naninina azy. Reto bibilava reto everiny ohatrany hoe couteau réponse. Ny fo izy dia velo mpisaorana an'Andriamanitra hoe dia efa tena natoky anao tompony, antso ny anaranao, vonany andehanao ny asa mpanompoana, dia narovanao tanteraka tokoa tamin'ireto biby reto. Inona ny lesona azontsika sokaana amin'izany? Andesy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo izy ny teny teo ka tsisy hampaninona anareo akory. Rehefa vonanao anao ny asan'ny tompo izy dia narovan'Andriamanitra tamin'ny hery bibilava izay tsy nampoziny akory. Ho antsika izany ndraika izy raha irahan'ny dada sy neny andeha hitsena na andeha lavitra, rehefa mitoky amin'ny tompo tsika, vonana natanteraka ny asa ny iraka-pandrahana antsika, dia miaro antsika Andriamanitra eny an-dalana eny, tsy ho very ho vola, tsy isy androbo, fa tonga tanteraka amin'ny asa izay andrahana antsika. Amin'ny an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Iaino sy andre ny famakina avy amin'ny teny soratra masina sika, ka mialohan'izay dia andeha sika hivavaka. Ry Jesosy Kristy zoko ny tanora tonga ny fotoana izay hiainonay ny afatra avy amin'ny teninao hialoava ny famakina ny soratra masina, koa mitenena ary araka ny fombanao, vavonina iaino izahay ary ianao koa nandroaka ireo sakana rehetra, tsy hafanay mitodika amin'ny teninao ary tsy hafanay manakatra ny sitraponao. Dia tao io ny kotory mba hahafany laza ny famarina ny teninao Andriamanitra, koa dia irinay sy angatanay
amin'ny anarana Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Mamaky ny teny soratra masina isika dia hitantsika amin'ny Josoa toko 2 ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Josoa toko 2 ka ny andiny enina ambin'ny folo voalohany no vakitsika. Ary rehefa nahita isika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa azy ny teny manao hoe: ary Jesosy zanak'Inoana dia naniraka mpisafo roa lahy mangingina avy tany Stima ka niteny taminy hoe: mandehana izahay amin'ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy roa lahy ary niditra tao an-trano vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe: njao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga ty zao alina zao hisafy tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe: avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao reo fa hisafo ny tany no niaviany. Dia nalaindra vehivavy izy roa lahy ka nafeniny, ary izy: tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy reny, nefa tsy fantatra izay niaviany, ary rehefa maizina ny andro ka hohidiana ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatra indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo kanjo efa nampiakarina vehivavy any an-tampotrano izy ka nafeniny ao amin'ny taondrongony izay efa nalany teo amin'ny tampotrano. Ary ireo olona dia nanentsika azy tamin'ny lalana mankany Jordana hatrany amin'ny fitana. Ary efa lasa nivoaka izay nanentsika azy dia niodiana ny vavahady. Ary mbola tsy natory izy roa lahy dia niakatra nankao amin'ny tao an-tampotrano vehivavy ka nanao taminy hoe: fantatro fa efa nomen'i Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka amin'ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo. Fa efa renay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egypta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novononareo. Koa noho ny efa renay zany dia ketraka ny fonay, ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehovah Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masina ianareo mba hianiano amin'ny Jehovah aho, fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindrafonareo fo amin'ny ankonany raiko kosa, ka omeo famantarana matoky aho fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahako sy ny rahavaviko, ary izay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Dia hoy izy roa lahy taminy: ny ainay no ho faty hisolanareo raha tsy ho lazainareo izay raharahanay izao. Ary raha omeny Jehovah anay ny tany dia mindra fo sy hanao izay marina aminao izahay. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarakely izy, fa teo manda ny tanàna ny tranony, ary teo manda no nitoerany. Dia hoy izy taminy: mandehana any amin'ny tenimbohitra, fandrao hifanena aminareo ny mpanentsy, ka mere any atelona mandra-piveriny, ary efa afaka izany dia vao mandeha any amin'izay lehnareo. Amen. Matio toko 9 andin'ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 no anisantsika ny famakiana ny soratra masina. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera, dia nahita ny rafosambavin'i Petera nandry teo nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanany izy dia niala tamin'ny tazo, dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary no ny hariva ny andro
dia nentiny olona tany aminy dia miniaka maro ary ny teny ihany namohan'ny fanaratsy ary isaina raha rehetra dia nisotraniny avokoa mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia-paminany hoe izy no nakandrofintsika sy nitondra ny aretintsika. Amen. Ho faranantsika ny famakinany teny avy ao amin'ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, toko 4, raisina amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao no ny atandranao. Fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan'ny tanan'ilay olona. Mastoa mihevitra izany zavatra izany dia mikeleza aina fantatra amin'izany. Mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Iray masino, manamasinana ihany ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha isika ravana iara-itsangana anao ny hira fa 7:9 ny andininy 2 sy ny andininy 4 iomanantsika ho amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Aoka itsangana ianareo. Kristiana malala indrindra isika STK ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanany avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Fa le miarabantsika rehetra amin'izao alahady natokana ho alahady ny STK eto amin'ny sany FJKM zao ry havana amin'ity andro hanio ity. Koa ny tenin'Andriamanitra dia ny Matio toko 9 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no anakinana ny afatra. Matio toko 9 andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:10. Ny lohahevitra vaovao izay banjintsika FJKM indray mandritra ity volana jolay ity dia hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Jesosy eto dia maneho ny trangam-panompony amin'ny endrika samihafa. Fanasitrana ny rafozam-bavy ny Petera
izay voan'ny tazo amin'ny ankilany. Fa amin'ny andaniny koa dia vahoaka maro no nosotraniny namoany demonia ary nanehoany ny fahagagana araka ny teny fikasana nanarahana an Jesosy teto an-tany. Noho izany dia ireto lafiny anankiroa reto no hitsinjarantsika ny fizarana hoenti manazava an'izao soratra masina izao. Voalohany, Jesosy manatanteraka ny fanompony araka ny teny fikasana. Jesosy manatanteraka ny fanompony araka ny teny fikasana. Faharoa, manatanteraka ny fanompony an Jesosy izay nahazo fanasitranana. Manatanteraka ny fanompony an Jesosy izay nahazo fanasitranana. Andeha ary ho andalantsika zany mba ahafahantsika mandray tsara ny fanazavana. Izao no lazain'ny soratra masina amin'ny andininy 7:12. Mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Iesaia-paminany, izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika. Zany hoe Isaia izay tany amin'ny 700 taona talohan'i Jesosy Kristy tany, dia efa nahita araka izay nampilazain'Andriamanitra azy tamin'ny faminaniana ny amin'ny ho fiavian'i Jesosy, fa izany Jesosy ho avy aty aoriana izany dia hitondra ny rofon'ny olona, hitondra ny aretin'ny olona tokoa, ka ho fahatanteran'izany teny fikasana izany izay voasoratra ao amin'ny Isaia 3:12 ny andininy 4, dia hoe naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika tokoa, ary tsy gaga isika raha niditra nitsehatra tamin'ny tokantrano anankiray dia nirafozam-bavin'ny Petera izay voan'ny tazo. Raha araka ny tantara tsy nisy hoe nangataka ireo na niangavy ireo, fa Jesosy mihitsy araka ny nanarahana azy, araka ny teny fikasana, nilazana ny aminy. Ny dikany hoe Jesosy manko dia hoe Andriamanitra mamonjy, dia nitondra famonjena, ka rehefa niditra nitsehatra tao amin'ny tokantrano anankiray izy, dia mahita olona azo pahoriana marary ny tazo, tsy afa mamindra, tsy afa mandeha, tsy afaka mitsangana, ary dia noraisiny tamin'ny tanany ka niteneniny tao anatin'izany, ary nanendra ny tanany izy, nandray ny tanany dikan'izany, dia niala tanany ny tazo, nitsangana rahavehivavy. Azo lazaina zany fa zay olona raisin'i Jesosy amin'ny tanana ny fiainany dia mahazo fanasitranana. Zay olona raisin'i Jesosy an-tanana ny fiainany ka idiran'i Jesosy an-tsehatra dia mahazo fanasitranana. Amin'ny ankilany nisy vahoaka maro koa nahita ny zavatra nataon'i Jesosy dia netin'ny olona tany aminy ny demoniaka. Misy finoana ndray ato anatin'ireto oloreto, satria efa nandre nilazan'izany Jesosy zany tamin'ilay mpanompon'ilay kapiteny, mitenena fotsiny ihany tompo dia ho sitrana ny ankizilahy. Gaga Jesosy nahita an'izany, alala ny finoana izany, dia nitenen'i Jesosy sitrana niaraka tamin'izay ny ankizilahy. Ireto koa mety nahita sy nandre nilazan'izany Jesosy zany ka nitondra ireo demoniaka tany amin'ny Jesosy, nanam-pinoana zany, ary mifandraika hatrany ny fananana finoana sy ny fanasranana, satria
jesosy matetika dia miteny amin'ny soratra masina anaka voavelany eloko aho anaka ny finonao no nahasitrana anao ny finonao no nahavonjy anao noho izany jesosy matateraka ny teny fikasany ho an'izay mino dia maneo fahefana amma Andriamanitra azy so no voalazany jaona voalohany toko 7 ny 9 izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asa